Mbola hiara-mivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra rainay, izay tianay tamin'ny fitiavana tsy mety levina, ary natanteraka teo aminay ny fitahim-panahy feno, ka andraisanay fahasoavana nampifahasoavana eo amin'ny fiainanay isan'andro. Amin'ity alahady ity dia mahatsiaro ny fahafenon'ny asa-pahasoavanao tao amin'ny Kristy Jesosy zahay, izay nitadiavanao anay ka namonjenao anay tamin'ny alalan'ny rany sy nanangananao anay ho zanaka miray aina sy miray lova aminy, ary ampirenanao anay ho fiangonana vatany zanakao ety an-tany, mitory ny fahatsaranao ary manohy ny asany amin'ny fitiavana sy ny fanetretena tanteraka. Koa raha manatanteraka izao fampivavahana izao isa Tompo, dia ampidino eto ny fanahina masina, ampirainay aminao ary ampiray fosaina ary fanahinay, ka hanomezanay voninahitra sy hanomponay ianao amin'ny fanason'ny fahamarinana. Amin'ny anaran-tsoan'i Kristy lohan'ny fiangonana sady mpamonjy anay. Amen. Petraka isika. Eno ry havana ny sitrapon'Andriamanitra izay tia ny hosaintsaintsika lalina ary hakantoavintsika mba hifaliana ao amintsika ary hitomboantsika kosa ao aminy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, koa mitafy famindram-po sy fiantrano, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka n'olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Misaintsaina izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika ary mandiny tena manoloana ny fahamarinana izany, koa andesika hiara-hivavaka. Tompo, nandreny sitraponao izahay, sitrapo ambony izay antsonao anay hisaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra manko dia arotsaka avy any ambony izany, tsy asa tanan'olombelona na zavatra ny foronon'izao tontolo izao, fa efa nomaninao hatramin'ny taloha indrindra kosa ho an'izay rehetra tianao, ary izay izao vavolombelon'ny fitiavanao anay, ary tonga ampiombon'ny teninao ary ampiraisinao fanahy amin'ny zanakao. Tompo, tsapanay ny tsy fahatanteranay, mianjanja eo anatrehanao ny fahalemenay, fa na dia nahafantatra ny mety azy izay, dia ny tsy mety indraindray no ataonay, na dia nahalala ny marina azy izay, dia tsy nifikitra tamin'ny marina hatramin'ny farany, fa minivilivily ny sainay ary tsy mahatoky na ny teninao sy ny fombanao izay mankatoy izany. Nefa Tompo, ka ny amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ianao ilay tianay tamin'ny fitiavana tsy mety levina no atononay ka angatanay famindram-po, angatanay famelan-keloka, ary omeo anay kosa rehefa mandray ny famindram-ponao sy ny famelan-keloka avy aminao izahay, ny ay amindra fo amin'ny hafa, aneo fahamoram-panahy sy fanetretena, ary indrindraindrindra ho vavolombelon'ny fampihavanana tao amin'ny Jesosy Kristy. Miaraka ny fiangonana
Rirainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany elokay. Diovy zay ho afampahotana, sasoa zay mba ho afakeloka, ary avao zay ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjenay no angatanay aminao. Amen. Manatonao izy tsy mba ho laviko mihitsy, ary ramaiky ny fahotantsika isika dia matoko somary n'Andriamanitra ka mamela ny helontsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho antsika izay mibebaka marina ary enoy amin'ny fisaorana sy fakasitrahana ny teny anambaran'ny Tompo fa ny dioviny tanteraka ny heloko ao sy ny fahotanao. Iara-mitsangana isika. Avia ary fandahatra isika ho ny Tompo. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Noho izany teny zany, dia ambara fa voavela ny elokareo noho ny amin'ny Kristy Jesosy, ilay efa nisolo vonantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Misaora ny Tompo. Amen. Ho antsika rehetra izay no avaozon'Andriamanitra. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy, dia aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela eloka. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika.
manomana ny fomampanantsika mba andresy amaky ny teny voarakitra amin'ny soratra masina isika. Ataontsika ny hira izay efa voatondro 5:70 ny andininy voalohany sy fahaefatra dia mangataka ireo tompon'anjara amin'ny fitarihana mivavaka sy ny vakiteny mba hiakatra ety. Mbola hiary vavakitsika. Tompo tonga amin'ny fotoana izay andraisanay ny teninao zahay. Mangataka aminao izay Tompo mba ianao no androtsaka amin'ny fanahinao masina ao anatin'ireto mpanomponao tsirairay reto. Ahafahan'izy ireo Tompo mitondra ny teninao arak'izay hevitra niveranao azy sy araka ny sitraponao. Koa mangataka aminao izay Tompo ireo feo hafa rehetra ankoatran'izay feo avy aminao, oka ianao no anakana an'izany ka ianao rery no hitoetra ao anatinay tsirairay avy anokatra ny fonay sy ny fanahinay. Amen. Iaraka maka ny soratra masintsika izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 9:40 toko 10 ka hatramin'ny 4:40. Isaia toko 9:40 andininy 10 ka hatramin'ny 4:40. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Miaraha mifaly amin'ny Jerosalema ary miravoravo aminy ianareo rehetra izay tia azy. Oka iaraha mifaly aminy tokoa ianareo rehetra izay malahelo noho ny aminy, mba hinono anareo sy vokisanareo amin'ny noho ny mahafaly. Eny, mba hikoky anareo ka hiravoravo amin'ny abian'ny voninahiny. Fa izao no lazain'i Jehova, indro hitarihako fiadanana tahaka ny ony izy, ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirano tondraka, ka hinono ianareo ary ho sakelehany ianareo sady ho indraindrainy eo ambonin'ny lohalika. Tahaka ny olona ampinonon-dreniny no ampinonako anareo, eny ao Jerosalema no ampinonana anareo, dia hita izany ianareo ka ho faly ny fonareo, ary ny taulanareo ho tsara fitombo tahaka ny aimatiso, ary ny tanan'i Jehova dia ataony fantatry ny mpanompony fa ho tezitra amin'ny fahavalony kosa izy. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny. Izany dia hitantsika eo amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatianina. Galatianina toko 9 andininy 4:12 ka hatramin'ny 4:20. Galatianina toko 9 andininy 4:12 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia erahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay navoaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana, raha ny amiko ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana, fa ny olom-baovao. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity, dia ho aminy ane ny fiadanana sy ny famindram-po, ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Amin'izao sisa izao, aoka tsy hisy anahirana intsony, fa izao mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako, ho amin'ny fanahinareo ane rahalahy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.
Zany dia hitantsika ao amin'ny lioka boky ny lioka toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Lioka toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Rehefa vita zany dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary noho ny afaka izany ny tompo nanendry olona hafa koa dia 70 lahy ka naniraka azy tsororoa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy, be mivokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamoron'ny vokatra. Mandehana, indro maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia, aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ao amin'ny fiadanana tonononareo, fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotroa izay zavatra omeny, fa ny mpiasa miendrika azo ny karamany, aza mifindrafindra trano. Ary izay tanàna hiakaranareo ka mandray anareo ny olona dia ano izay zavatra roso eo anoloanareo. Ary sy trano izay marary ao ka lazao amin'ny olona hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna hiakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia makanesa eo amin'ny lalambe ka lazao hoe ny vovoko ny tanànanareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray dia fafanay hiampanganareo, nefa aoko ho fantatrareo fa efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny amin'izany tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho nibebaka ela izy ka mitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenina. Fa ho moramora kokoa ny amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kapernaume, asandratra trany an-danitra va ianao? Ahetrany amin'ny fiainatsita ianao. Izay miaino anareo dia miaino ahy, ary izay mandahy anareo dia mandahy ahy, ary izay mandahy ahy dia mandahy izay naniraka ahy. Ary ny 70 lahy miverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao no mahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra amin'ny ananan'ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Amari
Zao dia rahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy maso, nateraky Maria Virjiny, mijalo ny namako tovolato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty Galilea, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Kristy. Avy any iaviny tsara ny bebe sy ny maty, mino ny fanahy maso lava, fiangonana masina manerana ny tontolo izao, ny fiangonana ny olona maso, ny famelan-kelina, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana. Ny hira fadimy fitopolo amby zato ny andinin'ny fadimy sy fahaenina no iraintsika mialoha ny andraisantsika ny afatra. Be dia be eo amin'izay fiainana izao, ary misy loharano-pifaliana maro isan-karazany. Ao ny fifaliana avy amin-javatra, ao ny fifaliana avy amin'ny toerana na tontolo anankiray iainana. Fotoanan'ny fialan-tsasatra izao dia mandeha mamangy tanàna na mandeha mamangy toerana mahafinaritra ny olona, ary dia mahita fifaliana amin'izany. Ao koa ny fifaliana avy amin'ny olona sy avy amin'ny fifaneraserana. Faly aho tafahoana taminao, faly aho nahitanao. Ary ao ny fifaliana avy ao anaty, noho ny fahatsapahana maro samihafa izay mety ao amin'ny olona. Azo mbola tohizana ny lisitra, fa izao ny ombona ny reny rehetra reny. Fifaliana voafetra, satria ny zavatra dia mandalo, ny toerana sy ny tontolo mety mandalo, mety miovaova, ny olona mifandimby, ary ny fiovaovana anaty dia mety avy amin'ny fisehon-javatra ihany anika miserana. Fa ny soratra masina kosa dia milaza fa misy fifaliana izay Andriamanitra mihitsy no loharanony. Fifaliana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny zavatra mety omen'Andriamanitra akory, na dia eo amin'ny olona ihany aza indraindray ny manafangaro ny mpanome sy ny zavatra omena. Tsaroana izany fa iny rehefa mba manome fanomezana ho an'ny zanakay ny ankizy kely. Rehefa voarainy ilay kilalao tsy hitany akory ianao, any amin'ny kilalao izy. Any ny fifaliany, ary indraindray adinony akory aza ny misaotra ny mpanome. Fa ny fifaliana
izay omen'Andriamanitra, na dia amin'ny alalan'ny fanomezany aza, na dia amin'ny alalan'ny zavatra ataony aza, na dia amin'ny alalan'ny fanatrehany aza, na dia amin'ny alalan'ny fitondrany ny fiainantsika aza. Ny fifaliana avy amin'Andriamanitra dia fifaliana apetrany ao anaty. Anika na dia misinda aza ny zavatra omeny, anika na dia mandalo aza ny zavatra izay tanterahany, satria tanteraka vita, ampitoerin'Andriamanitra ao anaty mandrakariva ihany kosa ny fifaliana. Io fifaliana avy amin'Andriamanitra io miaro amin'ny tahotra sy ny ororo, miaro antsika amin'ny ahiahy maro, satria misy mandrakariva ireny tsy fantatra manko ny avoakin'ny ampitso. Zany fifaliana zany no nampaherezan'ny Nehemia ny olony tao anatin'ny ady sarotra, tao anatin'ny fahasahiranana, tao anatin'ny fanoherana mafy avy amin'ny fahavalo, raha nanangana ny mandany Jerosalema indray. Nampahery ny olona Nehemia noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, ka hoy izy hoe aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Nehemia 9:10. Ny fifaliana avy amin'Andriamanitra fiarovana mafy. Anika miala ny tahotra, miala ny orooro, misinda ny ahiahy rehetra. Dia voalaza koa fa tsy misy afaka manala io fifaliana io ao amin'izay nomen'Andriamanitra azy, afa-tsy izy Andriamanitra ihany. Jaona 9:12. Tsy misy manafaka na manaisotra ny fifaliako ao aminareo, hoy ny Tompo. Nahoana? Satria ny fitiavana izay apetrak'Andriamanitra ao anaty anehoany amintsika fa tiany isika ary tena tiany, ary mahatonga atsika koa misetry zany faneom-pitiavana zany ka mity azy amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny hery rehetra ary amin'ny fanahy rehetra. Zany fitiavana zany izay ntsika mitiany Tompo ary mitiany namana, dia mahatonga io fifaliana io ho feno sy mameno ny tena manontolo. Fitiavana mameno ny fo, mameno ny tena manontolo, ka miteraka fifaliana tsy azo ofenina, miteraka fifaliana tsy azo kobonina. Zany le fifaliana avy amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy rehefa nampianatra izy ao amin'ny Jaona 5:12, mikasika anio fifaliana izay raisina avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka anatanterahana ny teniny sy ny didiny. Tahaka ny tiavan'ny ray ihany ny tiavako anareo izy, resaka ny fitiavana izy. Tomoe raha mifitiavako ianareo, raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Milaza sady zany fa mifamatotra ny fitiavana sy ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy ihany izy, zany zavatra zany dia efa nilazaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Fifaliana aory ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ny tiavany itsika fa manesika atsika koa ity azy sy hifankaty. Zany le fifaliana maharitra izay omen'Andriamanitra ho an'ny mino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ahoana ary no andraisana sy ainana io fifaliana io? Hoy ny Isaia 9:20, milaza fa ny asan'Andriamanitra izay miaro sy mitahy ary miara-mitoetra amin'ny olony ao amin'ny tanànany, miara-mifaly amin'ny Jerosalema hoy izy. Amintsika izao tsy Jerosalema intsony, fa ny fanjakan'Andriamanitra
Zany ny Jerosalema antsika kehitriny, miara-mifaly amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany. Zany no ambaran'ity Isaia 40 ho antsika. Nahoana? Satria io ny loharanom-pifaliana. Mandray ny fifalian'Andriamanitra, maneho sy mizary zany fifaliana izany, dia manjary voatahiry ao anaty mandrakariva ilay fifaliana fa tsy mandalo. Ny mandray sy misitraka ny asan'Andriamanitra, izay monina eo anivon'ny olona, zany ny tena loharanom-pifaliana. Mandray sy misitraka ny asan'Andriamanitra, izay monina eo anivon'ny Jerosalema, eo anivon'ny olona, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny mpianakavy ny finoana. Zany loharanom-pifaliana. Tsy tadiavina any amin'ny boîte de nuit zany. Tsy katsahana any amin'ny visite atsiaroa zany. Tsy azo avy amin'ny namana fotsiny, azo tany amin'ny fandehandehanana tany zany. Ary tsy raisina avy amin'ny zavatra izay mandalo zany. Fa mitoetra mandrakariva satria mitoetra Andriamanitra, ary ampitoerin'Andriamanitra mandrakariva izay manana azy mitoetra ao anatiny. Ahita zany ianareo ka ho faly ny fonareo. Hoy ny 4:40 ao amin'io Isaia 40:40. Fa ny tanan'i Jehova dia ataony fantatry ny mpanompony. Ataony hita ny mpanompony ny asa tsara ataon'Andriamanitra, izay mitondra fifaliana ho azy. Fanontaniana, manana izany fifaliana izany ve isika? Manana izany fifaliana izany ve isika? Fa inona ny mety manaka ny fifaliana io tsy toetra ao amintsika? Inona? Inona ny sakam-pifaliana mety miseho amin'ny fiainantsika? Tsika manko me ihany ary misy aza mikakakaka fa avy eo dia tonga dia manao ohatran'izao ny molotra, tsy zany e. Fa fifaliana mitoetra sy maharitra. Inona ny tsy manala an'izany? Ny mety misakana io fifaliana io dia araka izay voalazako tery ambony, tahaka an'ilay zazakely. Izay ilay cadeau no manjary fikirany fa tsy ilay mpanome. Satria tsy mifiksa amin'ilay loharanon'ny fifaliana isika. Fa mandray an'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra ho tao ilay filan-javatra fotsiny. Zany nanambaran'ny Paoly azy. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly 7:12 isika. Ilay Andriamanitra izay topoina, izay topoiko io Paoly apôstôly, dia Andriamanitra tsy topon'ny tanan'olona tao mila zavatra. Fa izy ny loharanon'ny tsoa rehetra. Ka tsy mifikitra amin'ny zavatra, fa mifikitra amin'ilay loharano izay andraisana ny zava-tsoa rehetra. Hay ilay Andriamanitra monina ao anatintsika sy eo anivontsika no mametraka ny fiadanany sy ny fitahiany maharitra ka mahatanteraka ny fifaliantsika rehetra. Porofo ihany ene zany ny zavatra izay omen'ny tompo. Porofo ihany ene zany ny asa izay tanterahantsika, tanterahan'ny tompo eo amintsika. Porofo ihany ange ny toerana mahafinaritra izay ametrahan'ny tompo antsika, na dia ny fiangonana fotsiny azy. Porofo ihany ene ny olona ampifaneraseran'ny tompo amiko ka hitako firalahiana sy fifaliana. Porofo ihany ny toe-po anaty iainana sy mampihetsika. Fa lay tena izy, ary mitoetra tsy azo esorina, dia ny tompo izay manome. Ny tompo izay manome ny tena izy. Ary zany mahatonga antsika mihira hoe sambatra manana anao Jesosy. Fa tsy hoe sambatra manana nitsy, manana an'izao, manana ny sambatra. Jesosy ampy izay ho nirantsika. Satria ao amin'ny Kristy no ananantsika ny zavatra rehetra. Mifikitra amin'ilay loharan'ny-pifaliana maharitra mandrakizay, fa tsy fikitra amin'ny zavatra mandalo. Raha ny rahan'ny tompo reto 70 reto. Ny rahan'ny tompo andeha hitory ny filazantsara, hitory ny fiadanana,
dia nahita zava-mahagaga. Io zava-mahagaga io kory tsy hoe izy ny namorona azy, fa zava-mahagaga vokatry ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny fanekena ny baiko ny tompo. Nahita zava-mahagaga ary nahazo vokatra be, na ny fanahy aza nanaiky azy. Dia niteraka fifaliana tao amin'ireo mpianatra ireo zany. Izy 70 falifaly be, saingy nampitandremin'ny tompo. Tandremo e! Tandremo sao dia ny zavatra hitanareo. Tandremo sao dia ny fihetsempo na ny fahatsapana tanatinareo. Tandremo sao ny vokatry ny nataonareo. Zany no ampiorenanareo ny fifalianareo. Aza mifaly amin'izany. Faoka ny tompo zay tao aminareo, niara-dalana taminareo. Aoka ilay tompo ao aminareo ary ianareo ao aminy. Aoka zany no ahatanteraka ny fiainanareo ary io ny falio. Mifaly satria manana fiainana tanteraka. Ilay mahatanteraka ny fiainana no aoka ho loharanon'ny fifalitsika, fa tsy ny zavatra izay mety mandalo ihany, mety miserana ihany, ary ny zavatra izay miovaova ihany. Mahatanteraka ny fiainana. Fa inona moa ny atao hoe fiainana tanteraka? Ao amin'ny soratra masina ny atao hoe fiainana tanteraka dia ny fiainana mandrakizay. Zay ihany. Ny fiainana mandrakizay, indraindray nefa dia lazaina foana izy io, samy manana izay azahoany azy. Fa nisany mampiavaka ny fiainana mandrakizay ambaran'ny filazantsara dia tsy fiainana ny ankoatra fotsiny izy, fa fiainana manomboka-eto. Manomboka-eto ny fiainana mandrakizay, miaraka amin'ny tompo. Na iza nandray ny tompo dia mitoetra ao aminy ny mandrakizay, manomboka izao zany. Ary mitoy any ankoatra, tsy manam-pahataperana, miaraka amin'ny tompo. Manomboka-eto miaraka amin'ny tompo ny fiainana mandrakizay, ny fiainana tanteraka, ary mitoy any ankoatra, miaraka amin'ny tompo. Io nge no ambara aminy hoe manana anarana voasoratra any an-danitra. Fa zaho sy ny anarako izao ihany no anarana ihany koa vantaniko any. Citoyen denier toa, fa citoyen koa any. Ny carte d'identité-ko ho amin'ny mandrakizay manomboka-eto, ary passeport idirako any amin'ilay any ankoatra. Tsy voasoratra any an-danitra ny anarako raha tsy manana firaisana amin'ny tompo deny ety aho. Zany ilay fahamarinan'ny filazantsara, nefa fahamarinana mahafinaritra loatra. Tsy ampiandrasin'ny tompo aho sy ianao. Tsy ampiandrasiny. Zao dia ny zao ihany. Raiso anao ny fiainana mandrakizay. Zao dia ny zao ihany. Iaino ny fifaliana tsy manam-pahataperana, ny fifaliana feno sy tanteraka. Mba ho aminareo ny fifaliako ny tompo, ho tanteraka ny fifalianareo. Ny tena loharanom-piadanana sy fifaliana maharitra ry havana dia tsy ny fananana zao sy zao, tsy ny fahavitany zao na izatsy, tsy ny fahaizana izao na izatsy, fa ny fiarahana amin'ny tompo izay miantoka ny izao sy ny izatsy. Ny mahatanteraka amintsika ny amin'ny itsy sy amin'ny aroa, ilay maneho amintsika ny fahasoavany, ka mahatonga atsika mahavita zava-dehibe na dia ao amin'ny fahakelezana azy. Mahatonga atsika mahery na dia ao anatin'ny fahalemena azy. Mahatonga atsika ataony tanteraka na dia ao anatin'ny tsy fahatanterahana sy ny fetra ny mahaolona azy. Ry havana, tsy raha-bajoie akory ny tompo. Raha miteny izy aza mifaly, satria tsy miteny izy aza mifaly, fa aza mifaly ny aminy zany. Fa mifalia kosa, ary mifalia amin'ny tanteraka, mba ho tanteraka ny fifalianareo. Aza mifaly amin'ny tapatapany, aza mifaly amin'ny mandalo, aza mifaly amin'ny kisendrasendra, aza mandalo amin'izay mety ho simba ihany. Mifalia amin'izay maharitra, mba haharitra ny fifalianareo. Ka ny tena fifaliana, ahory ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika.
mampiorina ny fitiavana ao anatintsika. Tehirizin'ny fanahy masina izay monina ao anatintsika hanika maharitra sy tanteraka satria marin'Andriamanitra izay manamarina antsika mahimaimpona noho ny rany Kristy. Manamarina antsika mahimaimpona. Tsy ny meritiko ane, tsy ny meritinao ane, tsy tanteraka amin'izao ange isika, na mahery amin'izao tsy mahefa amin'izao isika, fa fahasoavana. Fahasoavana izay omen'Andriamanitra noho ny rany Kristy, ary izany no ankalazantsika azy, noho ny rany, satria mahery amin'ny fiainantsika izany. Ary izany no nahafahan'i Paoly miteny, ary izany koa nahafahantsika miara-miteny amin'ny Paoly, arak'izay hitantsika eo amin'ny Galatiana 4:9 izay novakiantsika teo. Ahoana ny lazaina eo amin'ny Galatiana 4:9-17, ary tohizana amin'ny 17. Koa amin'izao sisy izao, aoka tsisy anahirana intsony, fa izaho mitondra ny mariky Jesô voatomboka eo amin'ny tenako. Andeha lazaina amin'ny fomba hafa. Amin'izao sisy izao, aoka tsisy nininona tsy hahafaly ahy intsony, fa izaho efa mitondra ny mariky ny fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny Jesô Kristy. Fiainana maharitra, fifaliana maharitra mandrakizay, zany no anjarako, zany no anjaranao, zany no anjarantsika. Dia ho amin'ny fanahinao ane raha lasy anabavy ny fahasoavan'i Jesô Kristy Tompontsika, ho ihany io Galatiana io. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesô Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ary andraisanareo sy velomanareo ny fifaliana haritra mandrakizay omen'ny Tompo, izay rehetra matoky azy sy manorina ny fiainany ao aminy. Matoky ilay miantso anareo, izy mahatateraka izany amin'izay matoky azy. Amen. Mipetraka isika.
miomana ao amin'ny firaisan-databatra amin'ny tompo isika ataontsika ny hira 3:912 dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Iara-mitsangana ny fiangonana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka izary izany fiadanana izany eo amin'ny eo akaikintsika isika. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Hivavaka isika. Entiko mporona mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny saoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny kinideran'ny anjely ny fiandriananao, hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe ny deranay hoe enory havana ny teny izay voarakitry ny apôstôly masina ka anorenantsika izao fankalazana izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ity nareo rehetra fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-kely. Koa na ovinana misotro ianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Arak'izany dia misaoran'ny ray, izay nampamendrika antsika hanananjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry kristianina malala, aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy, izay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia efa natim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany. Aoka ary isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay.
rainay any an-danitro ndreto zay manao teo anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny ary raha io aidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fananao masina no arinao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra. Ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao ka tsy izay intsony no velona fa ianao no velona ao anatinay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisanao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy ny Tompo, avia fefa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsimpanay fanasan'ny Tompo. Manao ny hira fasivy amin'ny zato isika dia zaraina ny mofo sy ny divay. Dia izay efa nahazo ny mofo sy ny divay dia mipetraka rehefa tafaverina ety ny diakona dia miara-mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka isika. Hira sivy amin'ny zato.
hitsangana ny mpandray fanasana tena. Hoy Jesosy Kristy, raiso ano ity ny tenako izay omena anareo, izao natao fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotrona rehetra ity fatilo rako, dia ny amin'ny fanekevana vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatserovana. Tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny ampahery siaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Petraka isika. Ny filazan-draharaha isika mangataka ny tompona andraikitra mba hiroso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komity FP Matolozy dia faly miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Vaovao tafo rakim-pisaorana, misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko, misaorana anarany masina, misaorana Jehovah ny fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Salamo 7:1 ny 2:2. Misaotra ny tompo lalandava izahay amin'ny fahasoavana omeny anay isanandro isanandro. Manolotra rakim-pisaorana 100 € ho an'ny mpitandrina. Mangataka ny hira faharoa amin'ny 20 sy 400 ny 2:1, 4 ary 5. Famangina, misy famangina telo sosona. Ny famangina ny fianakaviana Rakotomalala Davison Mivady, ny fianakaviana Rafalmana Julien Siratiaray, izay namono iray tapo aminy,
ary ny fianakaviana Andriamampandro mamy sy kristianina izay namoreny dia ho totosaina ny alahady 10 Jolay 2024 any amin'ny Vieux Temple. Filazana teraka, masina, masina, masina Jehova, tompony maro, endrika amin'ny voninany ny tany rehetra. Isaia 4:4, teraka ny 13 Jona 2024 i Irmance Rumeau, Jean Henka Mihantso, Oui Yasna sy Michael Irmance. Mariage, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. 2 Thessaloniens, chapitre 3, verset 5. Monsieur et Madame Jean Randriambouloula, Madame Clarisse Rakutunraini, Madame Marie-Lydia Ranour Harsou et Monsieur et Madame Arvel Rakutunraini ont l'immense joie de vous annoncer le mariage de leurs petits-enfants et enfants, Stéphane et Lynn, le samedi 16 juillet 2022, à 14h, en l'église protestante unie de Sedan. Sampana vehivavy kristianina izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Korintiana voalohany 2:10 ny andininy 4:4. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Manatanteraka vokatra ny sampana vehivavy kristianina anio alahady 3 Jolay 2024. Kantsoina isika rehetra anatrika sy anjifa izany ao aorian'ny fitaovam-pivavahana rehefa mirava. Keka amin'ireo hanitra maro samihafa amin'ny vidiny 8 € sy laoka masaka 6 €. Ny vola azo amin'izany dia entina ampitomboana ny ambanindain'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anaran'ny mpikambana SVK rehetra sy ny birao. Sampana lehilahy kristianina. Ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny FP Matoloza dia manasa antsika hanatrika ny takariva mahamanina miaraka amin'ny mpanakanto Me Riri Ndrina, hirany sanganatsan'ny Ramarson Wilson, Nal Rakoto Frenga, André Titis, Barjon, Kintanatelo ary ireo hira maro tsy voatanisa eto. Izy koa ny mpanakanto surprise handray anjara amin'izany fotoan'izany. Farana amin'ny soirée jeune izany ka misy DJ sy karaoké évangélique. Izany dia ho totosaina ny asabotsy 17 Aogositra 2024 amin'ny 10 ora tolakandro any amin'ny salle de fête de Grisol. Ireto avy ny vidim-pidirana: lehibe 12 taona mihoatra 15 €, latsaky ny 12 taona 10 €, latsaky ny 5 taona tsy mandoa. Ny tapakila sy ny réservation dia atsika atao en ligne. Ny adresse dia mbola alefa aminareo amin'ny fotoana manaraka, na koa afaka manantona ireo mpikambana ao amin'ny sampana lehilahy kristianina na SLK. Ny vola azo dia arotsaka manontolo ho fanampiana ny fanorenana ny trano fiangonana. Sampana tanora kristianina. RNSTK, remerciement. C'est avec grande joie et reconnaissance que la STK vous remercie pour vos nombreuses participations financières qui ont permis à plus de 30 jeunes d'assister à la RNSTK ce week-end. Merci infiniment pour cette fraternité que vous nous avez manifestée et par la grâce de Dieu, nous avons pu pleinement nous édifier sur le thème « Suis-je un ambassadeur fidèle ?» Soyez richement bénis, la STK Toulouse. Sampana fifoazana. Misy ny asa sy fampahirezana ny alahady 10 Jolay 2024 koa manentana antsika ho tonga maro ary mirary soantsika rehetra. Asa fitandremana. Misy ny permanence ny talata manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ary mitohy izany na journée continue. Ary ny alakamisy manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana SLK sy ny sampana SVK. Diarim-piangonana manomboka ny alahady 10 Jolay heriny anio ka hatramin'ny alahady 20 Aogositra dia amin'ny 10 ora maraina ny fampofivavahana ary ho totosaina any amin'ny Vieux Temple. Dia misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana ny minitra ny trano. Arak'izany dia nisy
ny antso natao teto ho amin'ny faninanana logo mba hoentina mampiseho zany amin'ireo taratasy hetsika rehetra ny hetsika mikasika ny vina trano fiangonana. Tanteraka soamatsara zany a ka dia entina amintsika eto a ny valiny zany fifaninanana izany. Io zany a ny logo zay lany tamin'ny fifaninanana ary misy fanazavana vitsivitsy izay entina amintsika mikasika azy. Voalohany a dia misy loko telo misongadina ao anatiny. Ny voalohany a dia ny loko ataontsika hoe loko boasary zany na ny orange izay miloko briky izay fantatsika fa lokon'ny Toulouse, emblématique ny Toulouse zany. Ny loko faharoa dia ny loko maitso izay manambara no avy, lokony maitson'ny fanantenana ho isika ary anamarihana indrindra fa lova ho an'ny taranaka ho avy zany fiangonana izay atsangatsika izany. Ny loko fahatelo dia ny blanc cassé, zany hoe mampifangaro ny loko fotsy sy ny somary mavomavo mamiratra, ilazana ny amin'ny fahamasinana. Zany no aseho ao anatin'izany. Ireo loko telo ireo zany no napetraka atao amin'ny faninanana ary dia hita ato amin'ny logo izay lany tamin'izany. Mbola lazainantsika manaraka ihany ny nanatanteraka n'izany nanao an'izany logo zany. Tsisy eto moa izy satria ao anatin'ny STK daholo izy ary ny STK fantatsika fa namonjy ny ny fiaonana nasionaly nanomboka omaly ary eo ampodina ry zareo zao amin'izao fotoana zao mitondra azy ambavaka isika. Fa ambonin'izany dia misy ireo marika anankiefatra izay mampiseho an'io logo io. Ny voalohany dia ny vitrail izay tsy inona akory fa marika, manamarika zany fa fiangonana le atao. Ary io koa zany no mampiseho ilay cadre. Ny cadre zany dia cadre na fiangonana. Zay zany ny lay symbole voalohany. Ny symbole faharoa dia mahita isika fa misy teboka telo ireo, point anankitelo ary manao cercle. Ny teboka telo dia manondro ireo taranaka samihafa na ny marimarina kokoa le 3 générations dia ny lasa, ny kehitriny ary no avy. Mety ilazana koa hoe ny zokonjokony, ny lehibe zany ny tanora, ny olon-dehibe ary ny tanora sy ny ankizy. Zay atambatry io lay boribory io, zay maneho ny firaisana. Dia ny firaisana ao amin'ny Kristy zany sy ny firaisana ho an'ny Kristy satria Kristy no ivon'ny zavatra rehetra ary Kristy no ivon'izao tetikasa izao. Ny symbole fahatelo dia ny hazo fijaliana manondro an'i Jesosy Kristy. Somary natao hafakely izy, somary ataon'olo zany hoe natao somary misy courbure mba aneo ihany koa ny croix occitane izay mampiavaka ny misy antsika aty. Noho izany tsy azo fijaliana fotsiny izy fa maneho ihany koa zany la identité ny région izay misy antsika satria FPMA Toulouse no atsangana ary eto Toulouse amin'ny région Occitane. Ny symbole fahaefatra dia ny baiboly izay eo ambany eo fototra. Io ny moteur n'ilay trano fiangonana ary io ihany koa no iorenany fototra zany. Io zany ilay socle izay iorenan'ilay fiangonana ary anorenantsika ihany koa ny asa amin'ny fanatanterahana izany trano zany, fananganana izany trano zany sy ny ampiasana izany trano zany rehefa vita soamantsara izy. Zay zany no fanolorana tsotsotra ho antsika izay mila ny andinidininy dia inona fa avoaka any amin'ny ireo réseau izay ampiasain'ny fiangonana izy ary dia any sika ny hitany andinidininy akaiky kokoa mikasika izany logo zany. Izy koa no fotoana izay anolorana manokana ny loka ho an'ireo izay nahazo tamin'izany. Tapitreo zany ny minitra ny trano.
manaraka dia fanaontsika ny miaraba ireo vahiny zay sendra mandalo na voatonga ka miara-mivavaka amintsika eto. Raha misy amintsika ary ao anatin'izany dia mba angatahana hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo, tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy. Nga mbola tsy manomboka ny vakansa ka dia mbola tsy misy ny vahiny. Manaraka izany dia fanaontsika koa ny miarahaba ireo zokiolona izay natratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana jona lasa iny. Misy maromaro izy reto. Raha eto isika dia angatahana hitsangana na ny tokantrano ary dia afaka mitsangana koa satria mba tianay ijoro ahafahana miarahaba anareo sy mitrotro ambavaka anareo. Dia ny mpitandrina Andriamampianina Désiré, tsy eto izy fanentanindrazana, Ramatora be mananjara Louisette, raha tsy diso koa tsy eo izy fa salama, Andriamatoa Randrenasolo René sy Randrenasolo Denise vadiny, raha tsy diso tsy eto koa izy fanentanindrazana. Andriamatoa Rakotovao Rabe Samuel, fantatsika aminariny hoe Besa, tsy fantatra eto Besa. Ary farany Andriamatoa Razafiny Manana Manitra. Dia faly zay miarahaba anareo nitahinin'Andriamanitra ary nahatratra ny tsingeritaona nahaterahanareo. Fifaliana ho anay zandro zanaka izany satria ilay Andriamanitra inontsika mampiray antsika mitahiry anareo na dia eo aza ny taona mandroso mbola arovan'Andriamanitra ary zany no irinay ho anareo ampitomony mandrakarivany ny taona iainanareo ka ho tratry ny ela indrindra. Fa ela indrindra feno fiadanana, ela indrindra feno fitahiana, ary ela indrindra feno ny fifaliana hodidininy taranaka ary indrindra miaraka manompo eo anivon'izao fiangonana izao. Dia Andriamanitra ny hahatanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny reny amin'ny voninahiny mba azahoantsika miara-misaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiany anareo mandrakariva ary indrindra miomby mpifaliana amin'ny fianakavianareo ny fiangonana manontolo. Iara-mivavaka sika. Tompo misaotra anao zay no ity fotoana omenao anay ity ahatsiarovanay reto zoky ray aman-dreny reto. Noho ny fahasoavanao dia nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahany. Fanomezan-tsoa avy aminao zany, fitahian-tsoa avy aminao zany, ary misaotra anao satria fantatra efa mihoatra noho izay tsapany sy tsapanay azy no narotsakao sy ny tantananao ny fiainan'izy ireny. Ankehitriny zay dia mametraka ny fifaliany, mametraka ny fiadanany, mametraka ny fikasany rehetra ao am-pelatananao mba ho tsenainao amin'ny masom-pitiavanao zany ary tanterahanao ninninona mahasoa, ninninona mampandroso, ninninona mampitombo, ninninona tompo manome voninahitra anao eo amin'ny fiainan'izy tsirairay avy. Dia ianao no mbola hitahy azy indray ary hitantana azy isan'andro ahatratra ny taona mifanesy araka izay sitrako ny fona omena azy ary eo ngany hitafotafo fisaorana mandrakariva izy ireny izay kosa ampitoerinao amin'ny fifalinao noho ny fampiraisanao amin'i Jesosy Kristy. Matoky izany zahay zay tsy voatononay amin'izany vavaka izany ainao tanterahana dia ankinonay amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko mahazo mipetraka ianareo. Farany dia nitanterahana tamin'ny asabotsy 20 ny volana May teto amin'ny FP Matolozy ny fanamasinana ny fanambadiana Andriamatoa Ravelo Edy sy Rajon Arson mbola tiana. Araka ny fanaon'ny fiangonana dia miarahaba azy ireo manokana isika amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo satria tsy nanatrika izany fotoana izany daholo sika rehetrarehetra ary koa manolotra baiboly izay fitaovana hoentin'izy mivady mamakivaky ny fiainana miaraka ary indrindra azavain'ny ten'Andriamanitra. Mangataka aminareo mivady ary mba hiakatra ity tompoko. Dia faly ny fiangonana ary miara-mifaly aminareo ny amin'izao fahasoavana lehibe no raisinareo izao. Tsy ny mariazy amin'izao angeny tena fahasoavana e, fa ny faneken'Andriamanitra sy ny anekenareo koa iara-dalana. Ary zany ny loharan'ny-pitahiana sy ny loharan'ny-pahasoavana sady maharitra miorina tsara. Ka dia faly zay miaraba anareo
ary manatitra ny firarintso rehetra mba hitobako ao aminareo any ny fahasambaran'ny fifankatiavana ary indrindraindrindra ho tantanany tompo isan'andro ianareo hidioka sy sitraka ny fitahiny mananambiampy satria anomanan'izany ny zanany. Inona ny arovan'zatovy ny lalakaleany tsy voaloto ny fitandre manaraka ny teninao. Salamo fa 7:1 ity baiboly ity dia atolotra ho andravelon'ny di Kristian sy rajon arsambolatiny ho fahatsiarovana sy fiarabana azy noho nanamasinana ny fanambadiny tamin'ny asabotsy 20 Mey 2024 teto amin'ny FP Matolozy. Ity boky ity ny fandrondalana ao anareo mamakivaky ny fiainana miaraka amin'ny Kristy sy ny joro vavolombelon'ny fitiavana ko mazoto mamaky ny teny dia mirary tokasambosambatra ao anareo ny fiangonana manontolo. Ary ity baiboly ity ho antsika zay tsy malala dia Bible pour le couple, zany no anarany. Zany hoe baiboly natonta manokana ho an'ny mpivady. Iarana mamaky ity eo amin'ny fiaranareo lalana koa ary dia atolotry ny fiangonana ao anareo ary dia mangataka antsika rehetra hitehaka hiakompagner ny fanomezana zao. Zao dia tonga amin'ny vavaka fisaorana isika mangataka ny tompony anjara mba handroso amin'izany. Mbola iaraka hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao izay tompo fa mbola nampatsahivinao anay tamin'ity anio ity indray ny lanja ny fifaliana maharitra dia ilay fifaliana izay ahorony fitiavanao. Ankehitriny izay tompo dia mitondra eto aminao raha sitrakao ireo rehetra mbola tsy mino anao ho tompo sy mpamonjy. Meteza anafaka ny geja mamatotra azy ireny tompo malalo. Mitondra eto aminao ihany koa tompo ireo mpanomponao rehetra eto amin'ny fiangonana. Meteza mbola mpianatra anay sy taizanay araka ny fitiavanao sy ny famondramponao ka aizanay mity tahaka anao Kristy. Ampianaro aizara ilay hazavana avy aminao izay tompo. Eto ihany koa izay tompo dia mitondra eto aminao ny trapasairanana rehetra. Ireo izay namoy malala, ireo izay tsy salama. Tompo, ianao ilay mpampahery tsara indrindra. Ianao ilay mahay manasitrana sy manafaka. Meteza ampahery azy ireny ka toky anao tsy hanana ia tompo. Ary ny fiadananao irery ihany no ka hitoetra ao am-pony izy ireny tsirairay avy. Mitondra eto aminao ihany koa tompo ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonanao. Tolory ny fahendrenao sy ny saina tsy miovaova tompo mba handehananay mendrika ny fiantsonao. Mitondra eto aminao ihany koa ny projeanao anay FP Matolozy dia ny trano fiangonana. Meteza mbola ampiorina tsara ny finoanay tsirairay avy ka ho trano fanahy hitoeranao tokoa izay tompo. Mo misy zava-mahagaga izay tsy hainao va tompo? Ko matoky izahay fa ianao no mbola hitsilo ny lalana ka hitondranay vokatra soso tsara mendrika anao. Mitondra eto aminao ihany koa tompo ny mpitandrina rehetra sy ny ankohonany naiza naiza tafo misy azy ireny. Ianao Jesosy tia mpanome hery. Meteza anavaony heriny izy ireny ary koa rakofo mandrakariva amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Mitondra eto aminao ihany koa ny fiangonana manerana ny tany sy ireo olona ao aminy. Meteza mbola hitaizany tsirairay avy tompo amin'ny fanoloran-tena, amin'ny fiombonana, amin'ny fifaliana amin'ny fananana anao. Ka ianao irery ihany tompo no membo ny nahatra.
votsa tompo ny vavanay koa apetrakay manontolo aminao izay fantatrao famahasoanay. Amin'ny anaratsoanao Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra isika izao ry havana, ataontsika ny hira izay efa voatondro dia ho tatazana ny rakitra. Matsika ny tokantrano any dia tsaroa fa azotsika atao koa ny mandrotsaka ny rakitra amin'ny alalan'ny eloaso na amin'ny alalan'ny virement na amin'ny alalan'ny fandefasana sheky. Azotsika atao izany. Hoan'izay mandoa amin'ny karta dia angatana mba hilahatra eto azafady. Izano anombo ani Jesosy, izano anaki mba ho azino, Elia tsara, Elia trabe, izy namonjy kamendezare, Jesu ataontsika eo mpitsangana fanolorana ny rakitra. Petraka isika.
mamarana izao fotoana izao sika mpatsiarovina fa mandritry ny fotoam-pialatsasatra zany a manomboka amin'ny herin'ny anio ka hatramin'ny alady farany amin'ny volana aogostra dia amin'ny folo maraina ny fanompom-pivavahana na dia amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo azy amin'ny folo maraina isan-kalahady ao amin'ny vieux temple. Ataontsika eo mpitsanganana ny rehefa voatondro mialoha ny afatra sy ny tsodrandro. Zao nafatra mantsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Dia hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.